Rabantsika rehetra amin'izao harivarivan'ny alarobia fa 4 ny volana septambra 2022 izao. Akatoko ny alakamisy fa 5 ny volana septambra rahampitso, zay andro raketitsika eo amin'ny tantaran'i Madagasikara, satria andro hitakintsika ny fahafahantsika ary koa ny fahafahalalantsika miaina ara-dalàna ohatrin'ny olombelona rehetra, anaty fahafahana misy jiro sy rano, misy asa, fandriampahalemana, fitsaboana sy ny karazany. Ka tsy ho lava resaka aho fa de manainga antsika rehetra, malagasy rehetra tsy ankanavaka, hanao rodibe ho eny amin'ny kianjan'ny demokrasia, aneo eo amin'izany kianja fanehoan-kevitra malalaka izany, zay no maha-demokrasia azy, hitakitsika ary anehoantsika ny hatezerantsika noho ny tsy fisian'ny jiro sy rano ara-dalàna eto amin'ny ity tanindrazantsika ity. Manarak'izany de hitaky ny famoahana tsy misy atakandro an'i Clémence sy Baba, izay tsy aivina fa voatanam-ponja ankehitriny noho ny fitakiana ireo zo fototra ho antsika vahoaka malagasy ireo. Ka mazava fa tsy manana vahaolana ity fitondrana ity, ka tsy mahay afa-tsy ny sambotra ary koa managadra mampiroro zay olona sahy mijoro maneho hevitra tahaka azy ireo. Asehontsika rahampitso fa tsy mikoso maso ny vahoaka malagasy, ary zanak'omby tsy ampianarin-domano raha resaka tolona, fa efa be sy maro izay vitantsika izay. Fa raha mbola misy koa ny tsy rariny eto amin'ity tanintsika ity de tsy maintsy hijoro hitaky hatranitsika na ino kidoana na ino kiatra. Ka voaingana de nisy ny hetsika tany Nepal fa tsy ambaka an'ireny ny vahoaka malagasy. Vahoaka milamina, vahoaka manaja fitondrana ary manana fandeferana tena lalina de lalina, fa rehefa taitra sy mitroatra kosa, rehefa ela ny hitsakitsahana 12 taona zao dia ho hitanareo eo ny tsy fahitanareo. Ho hitanareo zany hoe malagasy tezitra ary mitroatra mandongatra izany. Ka alahoery ry malagasy, andao hirahina, amerina ny tena fahafahantsika, amerina ny fahefantsika, satria ny fahefana de ny vahoaka. Ny fitondrana, ny mpitondra no manana fahefana de isika no manome azy ireo. Ka asehontsika fa isika vahoaka no maso mandidy eto amin'ny tanintsika, tsika no tompon'ny fahefana,
tsika no mameany fahefana, ka rehefa mpitondra tsy manjary, tsy mendrika, tsy ara-dalàna izany fahefana zany dia ho alantsika aminy ny fahefana na inona fomba nazahoany azy, na fandrombana na alabato na inona satria ny vahoaka no fanjakany. Ny mbita be de tsy lanin'ny mambo, ka takitsika ny amerenana amitsika ireo tanitsika zay nalain'ireo akeriny, na any Base-Tulear zany, na Etsilanihery zany, na aiza manerana ny nosy, tsy misy afa-tsy zany ankehitriny, tany nalaina de omena ny vahiny, ny karana moa mazana no maka an'izany. Ka fantatsika rehetra fa tsy malagasy intsony no mibody fahefana mitondra ny tanitsika efa taona maromaro izao, ka ho asehontsika fa tsy ny vazaha, tsy ny frantsay, tsy ny karana no hibaiko sy handidy sy hanapaka eto amin'ity tanitsika ity. Efa nanaisotro, efa nanary ny malagasy azy ngiara-joelona, ka iangaviana hiala ampanajana raha tsy te hahita angano. Sitraponao ny nangataka ny zom-pirenena frantsay, ka tsy mendrika nitondra ny malagasy intsony ianao, na ilaza inona ianao na ilaza inona, satria ny olona manana zom-pirenena hafa zany tsy afaka hiaro ny tombotsoan'ny malagasy, tsy afaka hiaro ny fiandrianam-pirenena ny malagasy. Ka rahampitso alakamisy 5 septambra 2022 dia averintsika amin'ny malagasy, averintsika amitsika ny tanitsika, averintsika ho tany tandalàna i Madagasikara, averintsika ny fiandrianam-pirenentsika eto amin'ny tanitsika, satria ny vahoaka no maso mandidy, voarakitra ao amin'ny lalam-panorenana malagasy izany. Ka ianareo tafi-bahoaka, ianareo miaramila, ianareo milaza ho mpitandro filaminana, zay tena izany marina tokoa, zany hoe tena tafi-bahoaka marina fa tsy milisy ny rajoelona sy rahavatomanga na ny karana zay manjakazaka amin'ny tanitsika sy ny fananantsika ankehitriny. Ka maiza misafidy ianareo miaramila, satria ny andraikitrareo dia ny miaro ny tanindrazana, miaro ny ara-dalàna, miaro ny tombotsoa ambonin'ny firenena malagasy, zany hoe miaro ny aina, miaro ny tany sy ny fananan'ny vahoaka malagasy, zay ny mahatafika ny tafika. Ka manantena anareo hijoro miaraka amin'ny vahoaka, fa kosa tsy ho atao fitaovana famoretana lala mandrakariva izao,
raha misy ireo milisy zay manaonao foana, satria tsy maintsy isy zany, tsy maintsy amin'ny maramila ny tonga alohany Ambohijatovo sy manerana n'Antananarivo, Analakely, Raimantolo hatrany amin'ny 13 Mai, isan-kanana ny tolom-bahoaka ary isan-kanana ny vahoaka tsy aneho hevitra, dia anjaranareo tena miaramila tafy-bahoaka marina ny mijoro miaro ny vahoaka isakana, an'ireo miaramila voavidy sy manjary ireo tsy amono na andratra sanatria an-datsakaina ny vahoaka malagasy, ka dia manantena antsika rehetra ho avy amin'ny fotoana andro manatantara rahampitso io hamerenantsika, izany hoe malagasy miaina amin'ny taniny ara-dalàna ohatran'ny fireneny rehetra, misy jiro, misy rano, manana angovo iasana, misy hôpitaly, misy fianarana ara-dalàna ary tsy miankin-doha amina iza na iza, tsy anjakan'ny vahiny fa isika no maso-mandidy eto amin'ny tanintsika, masina ny tanin-drazana. Veloma de rapitso daholo ny fotoana eny Ambohijatovo, mahay reza daholo tompo lahy sy tompo vavy, tsy maintsy mandresy ny tolona.